Madagasikara anisan'ny firenena tena marevy kokoa amin'ny vokatry fivavahan-toetrandro. Hitantsika foana isan-taona ny haintany, ny ranobe, anjarantsika tanora no hiezaka sy fanometanana mba hiaro amin'ity tontolo iainantsika ity. Fambolekazo zany anisan'ny vahaolana lehibe amin'ny fiarovana tontolo iainana. Tsisy ny rano any tambary ka rehefa tsisy vokatra dia inona no hoanintsika? Tsisy. Tsika ve vonina hipetraka ao anatin'izany tontolo izany? Tsia. Ary iza zany no handray andraikitra miaro amin'ny tontolo iainana? Zay. Tsika samy tanora, ny filohan'ny repoblika efa manome lanja ny tanora. Amin'izany balintsika dia tsy maintsy mandray andraikitra amin'izay tsika. Ampisena ny andriamatofon'ny repoblika hoe tsy amboaditsika fa raisintsika io andraikitra io. Zao zany ny ataontsika andeha amboly hazotsika, hazo fihinam-bo, dia anjarany tsirairay koa mba mamboly hazo fihinam-bo any an-tany izay misy aminareo. Dia efa andraikitra ny fanafaka. Ohatra hoe rehefa manana an'ireo plastika ireny dia apetraka ao am-paosy dia na ny andro ahitana zao tsira be na tonga any an-trano dia izay voareny. Misy koa tsy voatery arina, misy zavatra tsy hainao intsony fa angambany misy olon-kafa mety mila an'izany dia afaka omenao aminy izy. Ohatra hoe tamin'ny goarafotsy dia zareo ohatra maka an'ireny sachet plastika ireny dia anaovan'ny zareo sotasy. Nefa ny ankamaroan'ny olona mieritreritra hoe plastika tsy ilaina intsony dia arina fotsiny, fa tsika tanora tokony mahita ahoana ny azo ampiasaintsika amin'ireny fako ireny. Ampitanareo koa izay fahalalanareo any an-tokantrano, miaraka amin'ny fianakaviana, miaraka amin'ny zandry, miaraka amin'ny ray aman-dreny koa misy mety tsy mahafantatra, miaraka amin'ny namana, fandraisana andraikitra lehibe zany manentana zany.